Manopy ny masoko ho amin'ny tendrombohitra aho. Avy aiza ny famonjenay? Ny famonjenay dia avy amin'ny Jehova, mpanao ny lanitra sy ny tany. Tsy mba havelany angozohozo anie ny tongotrao. Tsy ho rendrehana anie ny mpiaro anao. Indro tsy matory na rendrehana ny mpiaron'i Israely. Jehova ny mpiaro anao, Jehova ny fialofanao eo amin'ny ankavananao. Ny masoandro tsy mba hamely anao noho ny andro, na ny volana noho ny alina. Jehova hiaro anao amin'ny ratsy rehetra, eny, hiaro ny fanahinao izy. Jehova hiaro anao na mivoaka na miditra hatramin'izao ka ho mandrakizay. Hivavaka isika. Andriamanitra tompo-ty anay eo, atolotra ianao ny dera, ny laza, ny voninahitra, ny haja, ny saotra, noho ny fitiavana lehibe izay atolotra ao anay. Indro tonga eto izahay ary idera ny anaranao. Atolotra ianao tompo ny zavatra tsara indrindra izay any anatinay tsirairay avy any, koa raiso izany ho eo aminao. Amin'ity marainay ity dia mangataka aminao izahay ny anadiovanao anay tanteraka, ny amelanao ny tsy fahamendrehanay. Tompo malalo, mifona izahay no ireo ratsy rehetra nataonay izay tsy mifanaraka tamin'ny sitraponao. Ireo vahoakanao naiza toerana misy azy ireo, miankohaka eo anatrehanao, aoka ianao tompo hijery azy ireo, ary anome fitahiana manana ambiamy sy fahasoavana ho azy ireo. Izany tompo no vavaka izay asandratray amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. 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 Afaka mipetraka isika. Izahay efatra mianadahy izay ety anoloana dia afaly miarahaba antsika rehetra izay tonga eto amin'izao sabata izao. Miarahaba manokana ny ray aman-dreny, miarahaba manokana ny zoky, miarahaba ny zandry, miarahaba ny ankizy madinika izay tonga manatrika izao sabata masina izao. Hita eny amin'ny endrikitsika fa manana fitsaharana isika sady zany hoe tena vita ny asa nandritry ny herinandro dia mitsahatra rehefa sabata. Mety nandalo fotoana sarotra isika nandritry ny herinandro, mety niazakazaka, mety ny rotoroto, nanao ny asa, fikarakarana ny ankizy, nanatitra ny mpianatra ny rehetrarehetra, kanefa rehefa tonga ny sabata dia mahatsiaro fahasambarana, mahatsiaro fiadanana satria mitsahatra. Ary indrindraindrindra fa mitsahatra eto amin'ny tranon'Andriamanitra. Isaorana manokana Andriamanitra noho izany tombontsoa lehibe izay omeny antsika izany. Ka ho tononona aminao ny fiadanan'ny tompo amin'izao sabata izao, tononona aminao izany fahasoavana lehibe izay omen'Andriamanitra izany. Raha hisakafo isika dia mahazo tomana, fa androany tsika handray ny tenin'Andriamanitra dia hoe omena antsika izany, ka dia fiadanana ho antsika rehetra handray an'izany tenin'Andriamanitra mandritra ity tontolon'ny sabata ity. Eny ary. Ho fanombohantsika ny fotoana dia manasa anareo hitsangana, hiaraka hira isika ny hira hoe mideranao zahay ry Ray Malala. Zao adusuleme teni sabatana sai fifalina cadelação janua tuluja enganye Jesu itu iachari sao fidelaniza Sayentina mi fitaiana mi elina
zay Jesosy aty amponay hoery manavao ny tenanay engany Jesosy hitohy atrany zao fidelany zao zay entinay zay daty avinay anio Jesosy ny toeranay ao aminao dia sizay atao anga Jesosy hoeo ambany fitarianao engany Jesosy hitohy atrany zao fidelany zao zay entinao. Fanoizantsika hatrany an'izany fideranan'Andriamanitra izany a dia andeha ho redontsika nira etsara ny fonenana eto etsara ny fonenana eto. Etsara ny fonenana eto eo anilanao no tiako lavitranao ny foniseto kaneo anilanao no tiako ry tompoko mpanjakako milay ny fanahiko eny lavitranao ny foniseto kaneo anilanao no tiako etsara ny fonenana eto eo anilanao no tiako lavitranao ny foniseto kaneo anilanao no tiako ry tompoko mpanjakako miay ny fanahiko eny lavitranao ny foniseto kaneo anilanao no tiako indro omeko anao ny foko eny tompo manompo anao ny fokonio tamaro izay tsy foiko omoko eo ambony voko voko ny anaranao no antsoko ny feonao no hainoko izao tontolo izao afo io tompo ny eo anilanao no tiako. Toizantsika hatrany ny fideranan'Andriamanitra dia amin'ny fandraisana ilay fiadanana feno izay avy amin'Andriamanitra andeha irahantsika amin'ny fotsika izany fiadanana feno izay omen'Andriamanitra atsika izany. Fiadanana feno nomeny Jesosy loharano zay tsy mahoritra fa mavela vokoa voasasa tokoa ny otamaro zay efa natao
hivavaka mandroalika isika. Anay masina indrindra izay ny an-danitra amin'izao fandoalianay eto anatrehanao izao dia manolotra ny dera ny lasa ary ny voninahitra mandrakizay ho anao izahay fa mendrika loatra ho anao izany. Sotranao izahay ny amin'ny fitantananao anay nandritra ny enemana ary dia omenao ity sabata fitsarana ity izahay. Misotranao fa fantatra loatra fa maro ireo naniry ny mba mbola anana tombonandro mpahavelomana amin'izao anio izao kanefa dia nopao ny fahafatesana. Zahay reto kosa dia nomenao tombotsoa manokana ka mbola velona trapa-monjena, mbola afaka mamitrana ny fihavananay aminao. Ka noho izany tombotsoa izany tompo malalo dia mifona eo anatrehanao izahay ny amin'ny atsirambina izay vitanay teo anatrehanao. Aza jerena amin'ireny fahotana ireny izahay fa aoka mba homana andrify an'ilay mpisorona be anay ao amin'ny efitra masina indrindra no hijerenao anay amin'izao fotoana izao. Mba ny lamba-pahamarinana no atafinao anay ary tsy ho isainao ane ny tsy fahamendrehanay. Mba ho voasasa no ny rason'ny Kristy ireny. Jesosy malalo entinay eo anatrehanao ankehitriny ny fahotanay rehetra ka reo zanakao rehetra izay mamboraka izany eo am-potso milokao dia nohinao ane izany ary angataka eo anatrehan'ilay ray be fitiavana ianao mba ahatonga izany eloka izany voafafa. Tompo malalo mangataka koa izahay ankehitriny ho an'ity fiangonana Emasetel ity. Fantatrao ny fiaikana lehibe izay tsy maintsy ho atrehany izany fiangonana izany. Tsy maintsy hiala eto amin'ity toerana ity kanefa mbola tsy hita hoe aiza no aleha. Tompo malalo asehoy an'ity fiangonana ity fa anao izao tontolo izao sy ny zavatra rehetra eo aminy. Asehoy fa tena miahy izany fiangonana izany ianao ka amin'ny alalan'izany dia aoka ianao hanome toerana mba hiangonany reto zanakao ireto. Mangataka ihany koa tompo malalo ho an'ireo membre n'ity fiangonana ity, membre ny atoko-pihira izay lasa nanatanteraka ny asanao an'ny Lyon amin'izao fotoana izao. Hiara-hira amin'izy ireo aneny anjelinao masina. Ny fanahy masina indray dia anatratra ny fonindreo mpiaino rehetra ka hisy fibebahana ho hitany amin'ny toerana izay alehan'izy ireo vokatry ny hira izay atao. Hisy fiovampo mba ho hitany ary marobe ny anantona ny azo fijalianao. Jesosy malalo ny faniriana sy ny fangatahany vahoakanao rehetra amin'ity sabata ity dia mba ho enonao any amin'ny efitra masina indrindra ne hovalianao izany. Raha misy fikasana dia anatanteraka izany amin'ny fomba tsy takatry ny saina ianao. Raha misy aretina izay entina eo an-tananao amin'izao fotoana izao dia ho mpanasitrana azy ireo ane ianao. Ary raha misy olana ianao ane ray malala no amahy izany. Tsy manana fahamendrehana izahay, tsy manana fahamasinana ahafahana mangataka izany vavaka izany ka hanantenana fa andray valiny izany vavaka izany, fa manana an Jesosy Kristy izay misolo anay eo amin'ny efitra masina indrindra kosa ka noho ny amin'ny anarany no hanononanay ireo vavaka rehetra ireo. Amen. Amen. Bonjour et bon sabbat à tous. Zao tsika dia tonga eo amin'ny fampatsiahivana ny tahin'Andriamanitra atsika sy ny tantanany atsika tamin'iny herinandro iny. Ary mino fa izany indrindra ny mbola maheto atsika noho ny amin'izay fitahina sy fahasoavana izay nomen'Andriamanitra atsika izay eny fa na dia ny fahasalamana fotsiny azy, ny tombonandro
ny fahafahatsika mbola manana n'izao fotoana izao ahafahana mifandray aminy dia fa zava-dehibe be dehibe ny mety honaniry ny anana ny fotoana tahaka an'izao kanefa dia tsika mbola ny angaran'Andriamanitra ny angaran'Andriamanitra betsaka an'izao ny namantsika tsy salama mety misofra amin'izao fotoana izao kanefa itsika dia nomen'Andriamanitra an'izao fotoana izao amin'ny fifaliana ananantsika fifaliana sy fahasoavana ny zava-dehibe alohan'ny anangonantsika ny fanatitra sy ny ampahafolony dia misy fanandramana zay nataon'ireo vahoakan'Andriamanitra tany Makedonia ny fanontaniana mipetraka sy ny tanjonantsika moa amin'izao lay fanentanana ny fanatitra sy ny ampahafolony zao dia zao hoe ny zava-dehibe tokony mipetraka zany dia hoe ahoana ny ahatonga ny vahoakan'Andriamanitra ahafoy ahalalatanana ary anana ny atao hoe esprit de libéralité de générosité zay zany ny tena zava-dehibe na manoloana ny mpiarabelona izany na eo anatrehan'Andriamanitra izany dia zay ny zava-dehibe ahoana no ahatonga anana ny atao hoe fahafoizana mahafoy tsy ho tia tena zany fa tena hoe mba hieritreritra an'izay hoe ny hafa izay ary indrindra le Andriamanitra loharanon'inona loharanony zavatra rehetra sy ny fitahiana rehetra ahoana no ahatonga antsika anana an'izay misy fanandramana foy izay tiana hoentina amintsika vetivety ny amin'ny fanandraman'ireo fiangonana tany Makedonia araky ny voalaza amin'ny Korintianina faharoa toko fahavalo dia manomboka eo amin'ny andininy voalohany eo dia miresaka tahaka an'izao en français izy ozy izy hoe nous vous faisons connaître frères la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine au milieu de beaucoup de tribulations qu'ils les ont éprouvées leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance des riches libéralités de leur part. Verset 3. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Arakaraka ny aben'ny fahantrano izy no ny tombony ny fahafahany manolotra sy ny fahafoizany. Zay zany ny zavatra nisy teto satria nisy fanentanana nataon'ry Paul zany hoe anao fanasoavana any Jerosalema ho an'ireo olona mahantra any Jerosalema mpiray fanantenana any Jerosalema oro nefa zareo reto tany Makedonia olona mahantra kory zareo sahirana nefa izy zany naninona nisisika izy hoe zay koa mba haninona zay koa mba hanohana andry zareo any Jerosalema nefa izy tsy manana zay zany le zatra nitranga teto araky ny voalaza teo hoe arakaraky na dia tsy nanana azy izy dia nanao mihoatra araky ny fahafahany manao zay le au-delà de leurs moyens fa ny tsy ambaratelo ry havana dia eo amin'ny andininy fadimy zao no tsy ambaratelo amin'ny andininy fadimy et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur ny tsy ambaratelo ny reto makedonianina reto dia zao ny fanoloran-tenany tamin'Andriamanitra aloha natolo ny tenany alohan'Andriamanitra dia rehefa natolo ny tenany ho an'Andriamanitra dia naninona afaka natanteraka an'io fanandramana manokana io izy dia ny fahafoizana ny fanohanana na dia kely aza ny teo am-pelantanana dia ao foana le inona le hoe te-hanohana te-han'olotra te-hizara ary izay no fanandramana tiana atao ihany koa amintsika amin'izao fotoana izao indrindra amin'izao fotoana ny ataontsika hoe temps de crise dia tena mila antsika zany hoe manao an'izay fanandramana izay hoe satria ny zavatra azo resahana dia zao plus on partage plus on est richement béni donner c'est de recevoir manome ny dikany manome dia mandray zay no filozofian'ny vahoakan'Andriamanitra arakaraky ny anoloranao no andraisanao arakaraky ny zaranao no hitombonao amin'ny lafiny rehetra izany dia marina foana ka dia zany no andeha ho raisitsika ho filamatra eo amin'ny fiarahantsika amin'ny fiatrehintsika ny fiainana
ary ny fanohanantsika ny asan'Andriamanitra izany ka dia hotahin'Andriamanitra hatranontsika satria manome satria manohana dia omen'Andriamanitra ihany koa mihoatra hatrany araka izany andeharytsika anatanteraka ny fanatazana magataka ny musicientsika mba hanolotra fionkira eo mpanaovana ny collecte zany dia fionkira no hotanterahana ao anatin'izany. Daotsika manasantsika rehetra hitsangana hitondram-bavaka n'izao fanatitra izao. Vavaka isika misaotra midera makalaza anao ry Andriamanitra fitiavana, Andriamanitra malala-tanana noho ny fahasoavana sy ny fanomezan-tsoa ary ny fitahiana izay mbola nomenao ny mpanomponao tsiraray avy. Misy teny malagasy manao hoe ny vato azahoany rehefa nahitana soa dia nosoramenaka. Maika mofa ianao ilay loharan'ny soa rehetra, loharan'ny fitahiana rehetra, move tsy tokony ho saorana, omena ny tsara indrindra, mendrika anao izany koa dia raisy tompo malala. Atolotra amin'ny fitiavana, atolotra amin'ny fo, ary maniry indrindra mba vita be amin'ny asanao sy amin'ny fanomponanao fampandrosoana ny fiangonanao zany fanatitra atolotra izany. Eo ihany koa ny ampahafolony. Raha eo ampitoery ny teny izay nomenanay, azonay manao fanandramana miatsara sy mialalina mandrakariva miaraka aminao indrindra amin'izao andro sarotra indrindra miresaka arabola dia matetika mitaraina sy mikaikaika izay kanefa minso mahatoky zahay fa arakaraka ny anananay ny toetsainy ny fahafahafoizana dia andraisanay fitahiana be dehibe ao anatinao aminao izany. Tononona ny vavaka asandratra amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Tonga amin'ny fotoana ho an'ny ankizy sika dia manasa ny ankizy rehetrarehetra androso ety aloha. Nous arrivons maintenant au moment réservé pour les enfants, pour les histoires. Donc, si les enfants peuvent venir, je profite pour dire bonjour aux enfants qui sont derrière leur écran chez eux, ceux qui ne sont pas présents, ceux qui vont regarder en direct ou en différé ce culte. Les enfants, ils vont venir ou pas? Allez, venez. Vous pouvez vous mettre là, hein? Pas forcément par terre. Allez-y. L'histoire s'adresse aux enfants, mais la leçon qu'on va retirer, c'est pour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire d'un pasteur. Venez les filles. C'est un pasteur qui est désigné à diriger une église à Houston. Donc c'est la première fois qu'il arrive dans la ville et c'est la première fois qu'il va prendre un bus. Il a pris le bus et quand il a payé son ticket, il est parti rejoindre sa place. Quand il est arrivé sur sa place, il a regardé que tiens, mais le conducteur s'est trompé. Il m'a donné 40 centimes en plus. Ah, il est sur sa place, il cogitait un peu, mais attends, 40 centimes, je ne vais pas me relever pour lui donner ça. 40 centimes, c'est pas grand-chose. On peut avoir quoi avec 40 centimes?
même pas une demi-baguette. Après, d'un côté, dans sa tête, lui dit, mais attends, ce n'est que 40 centimes, mais l'honnêteté, je vais faire comment? D'un côté, il dit, mais c'est peut-être exprès, mais c'est peut-être un don, je pourrais donner en offrande ou je pourrais donner à un pauvre dans la rue. Je ne suis pas obligée de rendre. Après, quand il devait s'arrêter, normalement, quand on s'arrête du bus, il faut descendre par la portière au milieu du bus. Mais lui, il a décidé d'avancer parce qu'il est décidé de rendre les 40 centimes au conducteur. Et donc, il a dit, excusez-moi, tout à l'heure, vous êtes trempé, vous m'avez donné 40 centimes en plus. Et là, le conducteur, il ricanait un peu parce qu'en fait, il a fait exprès. Il savait que c'est le pasteur qui vient d'arriver dans la ville. Donc, il a dit, c'est bien vous, le nouveau pasteur de notre ville? Et là, le pasteur, il était un peu comme ça. Il a dit, oui, c'est bien moi. Ah, d'accord, il a dit. J'ai testé votre honnêteté, monsieur. Figurez-vous, s'il a gardé les 40 centimes, ça serait pas pareil, la réaction du conducteur, n'est-ce pas? Ben, peut-être qu'il a dit, oh, mais c'est un pasteur, mais c'est un voleur aussi, il n'est pas honnête du tout. Mais là, le pasteur, il a rendu les 40 centimes qui, en gros, ne vaut pas grand-chose. Mais ça a montré l'honnêteté du pasteur. Je m'arrête là pour l'histoire. Mais ce que je veux souligner, c'est que nous sommes confrontés chaque jour, que ce soit vous les enfants, que nous les parents, à des tests d'honnêteté. On fait quelque chose en sachant que Dieu nous voit. 40 centimes ne valent pas grand-chose, mais vis-à-vis de Dieu, ça vaut beaucoup. Et ce pasteur-là, je peux dire qu'il a fini sa prédication par rapport au conducteur, parce que vous savez ce que le conducteur, excusez-moi, vous savez ce que le conducteur a dit? Ça fait longtemps que je voulais aller dans une église, mais là j'ai trouvé un pasteur honnête, donc je vais aller dans votre église. Sachant que nous sommes les témoins de Dieu, chers enfants, chers parents, tout ce que nous faisons, nos actes, nos paroles, nos gestes. Je ne dis pas ça parce que je suis parfaite, j'ai aussi mes défauts et mes faiblesses, mais nous sommes appelés à être témoins de Dieu, là où nous sommes. Maintenant, on ne peut plus inviter les amis, viens, on va lire la Bible chez moi, viens, on va regarder des dessins animés de Jésus chez moi. On ne peut pas, parce que ce n'est pas tous les parents qui peuvent. Mais, quoi que vous fassiez, ce que vous faites à l'école, à la maison, dans la rue, tout le monde nous regarde. Nous sommes la Bible pour ceux qui ne veulent pas lire la Bible. Voilà. Je vous souhaite un très bon sabbat à tous et que Dieu nous bénisse. Amen. Excusez-moi, c'est toujours un peu dans la continuité du moment de histoire pour les enfants. C'est un peu l'improviste. En fait, ce matin, Stéphanie m'a dit Papa, est-ce que je peux chanter? Je lui ai dit écoute, ça fait toujours plaisir au Seigneur et aussi à tout le monde que tu peux chanter, que tu nous offres un petit chant. Et le chant, ça s'intitule Jésus, c'est le plus beau nom. Je pense que tous les enfants connaissent. J'invite les enfants à revenir pour chanter ensemble avec nous. Et vous pouvez revenir, les enfants? Jésus, c'est le plus beau nom. Je pense que le message, il est complet dans ce chant-là. Et que c'est aussi une autre forme voilà, c'est une louange et de la bénédiction que Jésus nous donne. Venez, les enfants, on va chanter Jésus, c'est le plus beau nom. C'est Stéphanie qui va vous guider dans l'histoire, dans le chant. Venez. Viens. Jésus, c'est le plus beau nom. Je pense que vous connaissez pas. Bon, allez. Jésus, c'est le plus beau nom, merveilleux sauveur,
gloire, Emmanuel, Dieu est avec nous, source de joie, parole de vie. Jésus, c'est le plus beau nom, merveilleux sauveur, Seigneur de gloire, Emmanuel, Dieu est avec nous, source de joie, parole de vie. Amen. Merci Stéphanie, merci au Seigneur aussi. Faktentsika androany eo amin'ny Josoa toko voalohany andininy fahasivy. Josoa toko voalohany andininy fahasivy. Tsy efa nandidy anao ve aho, ko mahereza sy matanjah, aza matahotra na mivadi-po, fa momba anao Jehovah Andriamanitra amin'izay rehetra alianao. Amen. Kawandalana umewaya ni sanjinao titu jayo manchao mena chao mangaiya jayo fitiavana Ansutu yana Rayo Lianta ti fumanta Rirayo Nisandrinao Anasitra nanirata Eni Amelaku Ireu tanatau Rirayo Fitiavana Ansukuiana Umetukireni sayu Rirayo
juu hubalisa makuyanao anasitrana tukuyanao Jayo mahantrao menatrao mangaiairi Jayo fitiavana antsujo ianao o meu tukizao ni saio jariraju hubalisa makuyanao anasitrana tukuyanao Jayo mahantrao menatrao mangaiairi Jayo fitiavana antsujo ianao. Amen. Misaotra n'Andriamanitra amin'ny fomba manokana isika fa tratra izao sabata izao ary afaka mandray ny tenin'Andriamanitra, afaka mifampahery amin'Andriamanitra miaraka eto amin'izao sabata izao. Faly miarahaba antsika rehetra ihany koa tratrizao sabata izao, miarahaba ho andreo zay manaraka amin'ny tambazotra serasera izao fandaharana sy natokana hifampaherezana iarahana amintsika androany izao. Androany dia mitondra lohateny hoe mitafy herim-po sy finoana, mitafy herim-po sy finoana. Izay no lohateny lehibe izay ho voaboasitsika hoentina hifampaherezana amin'ity sabata ity. Anisan'ny fanomezana ao anatin'le fanomezana enina ity herim-po ity. Ao amin'ny Isaia 1:12 raha azony mbola aseho, Isaia 1:12 dia misy ireo fanomezana enina izay omeny ny fanahy masina antsika isanandro, omeny antsika isanandro izany. Isaia 1:12 ary ny fanahin' Jehova hitoetra ao aminy dia ny fanahy ny fahendrena sy ny fahazava-tsaina, fanahy ny fanoloran-tsaina sy ny faherezana, ny fanahy ny fahalalana sy ny fahatahorana an' Jehova. Io le faherezana io zany ilay herim-po. Raha dika zany le faherezana dia azo lazaina hoe herim-po. Raha amin'ny teny frantsay ny dikan'ity hoe herim-po ity dia courage. Zany hoe omeny fanahy antsika isanandro ny courage, ny herim-po. Io herim-po io dia hoentintsika anaovana ny asantsika, fikarakarana ny zanakitsika, fikarakarana ny ao an-tokantrano ao, anaovana ny adidy aman-draikitra rehetra, eny ihany koa indrindra anaovana ny fanompoana ny asan'Andriamanitra. Nomen'Andriamanitra ao anatin'izany zany ireo fanomezana izay avy amin'ny fanahy masindreo. Voalohany dia ny fahendrena, fahazava-tsaina, fanoloran-tsaina, ny faherezana, ny fahalalana ary ny fahatahorana an'Andriamanitra. Ary ho jerentsika ao anatin'izay ilay hoe herim-po na ilay hoe courage amin'ity androany ity. Inona ny atao hoe courage? Inona ny atao hoe herim-po? Ny atao hoe herim-po dia azo ilazana hoe sa sy tapa-kevitra. Misy zavatra ataontsika
dia andraisantsika décision le izy a dia hita mihitsika hoe iny fa tena sa izy a ary tapa-kevitra vita n'le trano lehibe any Madagasikara na ny zavatra nataony a dia vitany zany noho izay courage a tao amin'izay. Ny herim-po ihany koa dia azo lazaina hoe tsy kanosa zany fa tena sa ary na dia matahotra aza isika olombelona na dia matahotra aza isika dia manao zavatra foantsika noho izay le hoe herim-po ao anatintsika izay. Ndraindraytsika misalasala hoe mety tsy ho vita koa fa rehefa ataontsika le izy a dia vitantsika ihany le izy avy eo noho izay herim-po zay. Avay izay herim-po zay, izay herim-po zay a dia avy amin'Andriamanitra. Ry havana malala, isan'andro tsika dia mivoaka ny trano, manao ny adidy aman'andraikitra, mikarakara ny ao an-trano ao ny zaza ny rehetrarehetra. Mahita fifaliana ve isika? Mahita fifaliana isika. Ary hitantsika mihitsy zany fa misy herim-po izay avy amin'Andriamanitra ahatonga antsika havitan'izany. Andehantsika hijery olona manana herim-po ao anaty baiboly vitsivitsy mba hakatsika lesona ary ihany koa mba hampitombo ny herim-po izay efa nanantsika. I Abrahama dia anisany nanana herim-po manokana izay nahatalanjona mihitsy. Nanana mpanompo betsaka i Abrahama ary nanana ireo izay mpanaraka azy hatramin'ny biby amanosy ny ondry rehetrarehetra. Izy no mitarika andreo ary mikarakara andreo eny koa manome sakafo an'izy ireo. Nisy fotoana nefa nolazan'Andriamanitra izy hoe mila miala eto ora ianao. Ny tanàna ny ora dia tanàna manan-karena, tanàna izay azo lazaina hoe misy ny zavatra rehetra. Nefa ny zavatra takian'Andriamanitra dia ny alany Abrahama eo amin'io tanàna manan-karena io ho any amin'ny tanàna mbola tsy fantatra, any amin'ny tany Kanana izany. Tanàna mbola tsy fantatra. Ahoana ny any misy dokotera ve mpitsabo raha ohatra sendra marary? Ahoana ny any efa misy tany ve azo ambolena? Ahoana ny any mandeha anjamany fotsiny zany ny zavatra takian'Andriamanitra ho ataony Abrahama. Tany tsy mbola fantatra kanefa no ilay herim-po izay tao anatin'ny Abrahama izay tena herim-po hoe azo lazaina hoe mampite-hidera dia zao nankatoan'Andriamanitra izy. Firy tamintsika no efa nanana izany herim-po hoe nankatoa ny zavatra nyresahan'Andriamanitra izany. Tsy nomenomenina akory Abrahama hoe ahoana no hiala eto amin'ity tany izay nomenao efa tany mahafinaritra, misy aorta, misy zavatra rehetra ity fa alefanao andeha ho any amin'ny tany izay tsy mbola fantatro any. Tsisy na dia menomenina akory fa i Abrahama dia nanana herim-po manokana miavaka nankatoan'Andriamanitra. Herim-po manao ahoana izany herim-po izay nananana izany? Sa izy andeha amin'izany défi anankiray goavana dia goavana izany. Isika ihany koa ny fiangonana dia tsy maintsy hiala eto amin'ity toerana ity andeha ho any amin'izay toerana mbola tsy fantatra. Andeha ho any amin'ny toerana izay mbola tsy fantatra isika. Dia ahoana? Manana ilay bitsik'Andriamanitra isika hoe aza matahotra fa momba anao aho. Aza matahotra fa momba anao aho. Izany ny zavatra niseho tamin'izany tamin'ity herim-po izay nananany Abrahama ity. Tao anatin'ilay olona marobe izay niaraka tamin'ny Abrahama tao dia ny zavatra misy dia zao, tsy voatery hitovy saina amin'ny Abrahama avokoa ny olona rehetra tao amin'ity toerana ity, na ireo mpanompony na ireo izay olona niaraka taminy na mivadiny. Fa izao nefa tao nisy nanompo sampy, tao nisy variana amin'izay nataony, kanefa i Abrahama dia tena mijoro amin'izay hoe miaraka amin'Andriamanitra, nisafidy ny hivavaka amin'Andriamanitra.
ny zavatra misy zany de zao a na de teo azy ny arena be tao aora de ny safidy a ny anaraka an'Andriamanitra i Abrahama. Hitantsika am'izany a fa nisy arena be taria tato ora alony ny safidy ny hiaraka amin'Andriamanitra. Any amin'ny farany fotoana dia nanapa-kevitra tsika andray lesona momba an'izay hoe iza no safidiko ny arena be sa ilay miaraka amin'Andriamanitra. Ao amin'ny Hebreo toko 17. Hebreo toko 17 andiny 5 sy ny 9. Zay mivaky toy izao. Asehoy amin'ny fomba fiainanareo hoe tsy tia vola ianareo ary miaza ianina amin'izay efa eo. Fa hoy izy tsy andao anao mihitsy aho ary tsy ahafoy anao mihitsy de ho berim-po isika amin'izay ka ilaza hoe i Jehovah no mpanampy ahy ka tsy atahotra aho. Inona moa ny azon'ny olona atao amiko? Asehoy amin'ny fomba fiainanareo izy hoe tsy tia vola ianareo fa miaza hoe miaina amin'izay misy eo, amin'izay omen'Andriamanitra zany. Ary miezao izy fa izao izy izao de tsy mba andao anao mihitsy. Jereo nge zany promesse zay omen'Andriamanitra tsika zany hoe tena tsy andao anao aho. De izao de ho lasa berim-po ianao amin'izay ary ozy izy ianao hoe i Jehovah no mpanampy ahy ka tsy atahotra aho. Jehovah no mpanampy ahy ka tsy atahotra. Iza nefa nanana an'izany hoe za am'ty fiainako ty de ampiniko amin'Andriamanitra ka zay zavatra miseho rehetra eo aloha eo de ozy aho hoe anampy anah Jehovah fa hosahanao an'ity zavatra ity. Anampy anah Jehovah fa hosahanao an'ity zavatra ity. Ity décision ity ndraisiko satria fantatro fa anampy ahy Jehovah ary manana an'izany fahasahiana zany. Zay ny atao hoe herim-po. Zay ny atao hoe herim-po. Raha ndresaka momba ny Abrahama antsika de ndeko mba jerenana hoe ahoana ny vadiny. Ahoana ny vadiny, nisy herim-po koa ve naseho an'ity vadiny Abrahama ity? Asa raha tadiditsika ilay tantarany Sara. Sara aloha voalaza fa i Sara de tena tsara tare. Tena tsara tare i Sara. Ary teo indrindra no nisy herim-po izay naseho an'ny Sara satria rehefa tsisy sakafo tany amin'le toerana nisy an-dry zareo de voatery nandeha nakany Egypta ry zareo, nakany Egypta, ary rehefa hiditra eo amin'ny frontière ny Egypta ry zareo de inona zavatra nisy? Ny zavatra nisy de izao. Ozy izy Abrahama mantsy Sara, Sara, raha hoen'ny reto Egyptianina ireto fa ianao ny vadiko, ianao tsara tare, de ho vonony ary ianao ho lasany. Azotsika tsara ve le fandehan'le tantara? Ho vonony ozy izy Abrahama ary ianao ho lasany satria ianao tsara tare. Fa izao manana ianao herim-po milaza fa anadahako ianao, anabaviko ianao. Courage manahoana ny zavatra nisy teto amin'ity tantara ity, teto amin'ny frontière ny Egyptianina ity ny tenena ny Sara hoe i Abrahama nge ka anadahako e. Zay ny zavatra niseho. Nanana fahasahiana izy ary nisy sakafo nohan'izy ireo avy eo. Zay anisan'ny courage izay nisy ihany koa. Ato amin'ny Baiboly ihany koa de be da be ny herim-po ohatr' zany. Ny herim-po nananan'i Davida rehefa niady ny Goliata. Olona kely de kely i Davida kanefa rehefa tao aminy ilay herim-po izay nomeny ny fanahy masina anazy de inona ny zavatra niseho? Resiny ilay goavam-be. Resiny ilay goavam-be. Ary androany de tiako ny hiditra lalindalina kokoa satria ny verset izay
no safidiko androany de eo amin'ny Josoa toko voalohany 5 de mikasika ny Josoa sy Kaleba. Mikasika ny Josoa sy Kaleba amin'ilay teny hoe mahereza sy mahatanjara. Inona indray ary ny herim-po izay nananany ireto Josoa sy Kaleba ireto. Rehefa naniraka 12 lahy isafo tany Mosesy, isafo any tany Kanana. Rehefa nirana ireo 12 lahy ireo zany hoe ao anatiny i Josoa sy Kaleba, tonga tao amin'ilay tanàna izy ireo de zavatra hitany voalohany indrindra de hoe hoay, tena olona vaventy be reto olona ireto ary tena izao le atao hoe Nefilima, taranaky ny anakita. Zao le atao hoe Nefilima izao, zany hoe olona goavana ary ngeza sy maventy zany. De ny zavatra hita de zao, ireto iraka zay nirana ireto ny folona niverina vetrany, fa i Josoa sy Kaleba kosa tsy niverina fa nanohy hatrany ny fisafona izay nanirana azy ireo. Rehefa tafaverina tany amin'ny toby ireto folona de inona zavatra nyteneniny, sady nangovotra izy no mipararetra ny hoe tsy vitatsika ny hiditra ao amin'io tanàna ny tany Kanana io satria zao olona goava be daholo ao, olona tena raitsika no ampitoviana andreo de le fomba fiteny hoe tsingetana nge zay raha manoloana andreo valala ozy izy ny fitenenana, valala ozy izy ny fitenenana. Ary rehefa naheno izany ireto zanak'Israely de nanino natahotra azy zareo. Kanefa voamarika tao amin'ny Baiboly fa ny 500 ny resahan'ireto folo lahy ireto de lainga avokoa, satria natahotra vokatry ny tahotra fotsiny zareo de ohatrany hoe mahita zavatra izay tsy tena amin'ny fahamarinany. Ny zavatra nisy nefa riavana de zao. Rehefa nanontaniana ireto Josoa sy Kaleba de zao ny valo teniny. Numéri toko fa 4:7. Numéri toko fa 4:7. Ozy izy hoe anina ho atsika ireo Kananita ireo ny fiarovana efa niala taminy, ary Jehova momba atsika ko aza matahotra ianareo. Zany zavatra jereo ange zany isika zany ndray eto amin'ity fiainana mandalo ity de mety anana tahotra ihany koa iaffronter ny problème zay misy, ary mety tonga de hitambotsy tsara hoe aloha iveriny izahay, iverin-dalana. Kanefa no ilay herim-po izay men'Andriamanitra atsika, ilay herim-po izay fanomezana omen'ny fanahy masina atsika, de tokony tsy iverina an-dalana isika fa tokony androso. Tahaka ny zavatra zay naseho any Josoa sy Kaleba teto. Ahoana ozy izy Josoa sy Kaleba? Efa sakafotsika ireo efa lasa tsika io, fa tsika miaraka amin'Andriamanitra satria tsika manana an'Andriamanitra ary Andriamanitra momba tsika. Tsy manana fiarovana tsony reo. Tsy manana fiarovana tsony reo. Ko aza matahotra ianareo. Zavatra hita teto zany de zao hoe hita miariary fa betsaka ny tsy manam-pinoana. 2 sy 10. Zany hoe 10 zany tsy manam-pinoana daholo fa 2 ihany nanana finoana tao anatin'izay. Betsaka maro anisany tsy manana finoana. Ary zay no natonga n'ity lohateny ty toriteny androany ity hoe herim-po mitafy herim-po sy finoana. Zany hoe tsy afaka misaraka ny finoana sy ny herim-po. Raha ohatra tsika zany ka manana an'izay herim-po izay ao anatsika de zao tsy afaka misaraka amin'izay koa finoana. Fa rehefa rahatsika finoana izay herim-po ananatsika izay de afaka mandresy isika. Ary zay ny fandresena lehibe izay nananany
ireto zanak'Israely iry nitariany Josoa sy Kaleba tamin'izany fotoana izany. Misy toko sy andininy anankiray izay malaza dia malaza ity ao amin'ny Hébreu toko 7:7 isika tsy mba naman'ireo izay miembotra, tsy mba naman'ireo izay miembotra isika, fa rehefa miaraka amin'Andriamanitra dia miaraka amin'Andriamanitra. Zany no fandresen-dahatra nataon'ry Josoa sy Kaleba mantsain'ireto zanak'Israely ireto. Asa raha tadiditsika fa Andriamanitra ngeny namoaka an'ireo zanak'Israely ireo tao amin'ny tany Ejipta tamin'ny fanandevozany, ary tamin'ny alalan'ny loza folo no nanaovan'Andriamanitra izany fandringanana izany. Ary rehefa tonga ty ariana ty ve reto zanak'Israely reto dia hoe andao iverina, fa isika ozy izy tsy mba naman'ireo izay miembotra. Aza miembotra, isika tsy mba naman'ireo izay miembotra. Zavatra misy ihany koa dia izao indraindray ihany koa mahazo ny tena marina aloha dia hoe samy mahazo ilay herim-po avokoa tsika rehetra, fa ny fampiasana ilay herim-po indraindray diso lalana, indraindray koa diso lalana. Ohatra anankiray amin'ilay hoe herim-po diso lalana, efa ozy izy Andriamanitra hoe azo atao io tilikambon'ny Babely io, dia naninona natao ilay izy amin'ny alalan'ny herim-po izay nomen'Andriamanitra anao. Niakatra ihany ilay tilikambon'ny Babela fa narodan'Andriamanitra ny farany. Ry havana, hafa ihany miaraka amin'Andriamanitra, hafa ihany izany hoe manana an'Andriamanitra izany ary mampiasa ilay herim-po avy amin'Andriamanitra hanompoana an'Andriamanitra, hanompoana an'Andriamanitra. Misy fanontaniana anankiray ity hoe herim-po manao ahoana ary zany no asehonao hiadina amin'izao fiainana efa miaratsy izao, indrindra ny fiadivana amin'ny fakapanahy. Herim-po manao ahoana no asehonao, no tokony hanananao, no tokony hoentinao, indrindra amin'ny fiadina amin'ny fakapanahy izay manoloana. Isan'andro ianao dia misy fakapanahy foana tonga izay manelingelina anao eo akaikinao. Herim-po ohatrany ahoana no tokony hanananao. Andehantsika handray herim-po izay goavana dia goavana, ary ohatra anankiray izay voarakitry ny Baiboly dia ny tantaran'i Jesosy izany. Fakapanahy izay goavana ny nahazo azy rehefa nalainy devoly fanahy izy. Matio 4:4 mangataka mbola mba ametaka an'izay zafady. Matio 4:4 dia misy ilay tantaran'i Jesosy sy Satana izay nalainy Satana fanahy Jesosy, ary teo dia anisan'ny ady lehibe anankiray izay jerentsika inge hoe inona ny fandresena manokana izay nataon'i Jesosy. Ary Jesosy dia nentin'ny fanahy nankainan efitra mba alainy devoly fanahy, ary ny fadianina 70 andro sy 70 alina izy, koa noho ny afaka izany dia noana. Dia nanantona ny mpakafanahy ka nanao taminy hoe raha zanak'Andriamanitra ianao dia teneno ho tonga mofo ireto vato ireto. Fa izy kosa namalika nanao hoe voasoratra hoe tsy mofo ihany no iveloman'ny olona, fa ny teny rehetra izay aleoko ny vavan'Andriamanitra. Ary ny devoly nitondra azy nakany amin'ny tanàna masina ka nampitoetra azy teo atampony tenipoly. Dia nanao taminy hoe raha zanak'Andriamanitra ianao mianjerany ambany any, fa voasoratra hoe izy andidy ny anjeliny aminao, ary eny an-tanany nitondran'ireo anao, fa andrao ho tafitoana amin'ny vato ny tongotrao. Hoy Jesosy taminy, voasoratra hoe koa aza maka fanahy an Jehova Andriamanitra ao, ary ny devoly nitondra azy indray nakany an-tendrombohitra avo dia avo, ka naneho azy ny fanjakana rehetra amin'izao tontolo izao mba mivoninahiny. Dia nanao taminy hoe izao rehetra izao dia omeko anao raha iankohaka eto anatrehako ianao. Fa hoy Jesosy taminy, mandehana ianao ry Satana, fa voasoratra hoe
Jehovah Andriamanitra ao no ankofanao ary izy rery ihany ny hotomponao. Misaotra mbola. Anisan'ny lesona lehibe iray izay azo lesona sitomina eto dia izao. Rehefa nakafanahany Jesosy i Satana dia mifefarany resaka dia ahoana? Mandehana ianao ry Satana. Ataovy rokalika any Satana. Roasy izy. Aza vela akory mandeha ao akaikinao ao. Izay ny anaovana azy. Raha misy fakapanahy izay tonga manelingelina anao dia roasy. Roasy. Roasy ny fakapanahy. Izay tady akafananao. Satria izany nataon'i Jesosy. Roahany Jesosy tany Satana. Anisan'ny lesona lehibe iray izay azo akana lesona mihitsy izany. Ry havana, ety ampamaranana. Ety ampamaranana dia tiako no miteny aminao fa ilay herim-po izay nanananao hatramin'izay ka hatramin'izao dia izao tsy ety ihany izay fa hatrany an-danitra. Ary ity herim-po izay hoentinao ity dia izao aza laniana amin'ny fiainana ety an-tany fa kendreo mba ilay fiainana ny an-danitra no azonao. Ahoana ny tenin'Andriamanitra mahakasika an'izany? Mateo 4:9-20 ka hatramin'ny 20. Aza miary arena ho anareo eto an-tany izay misy kalalao sy arafesina manimba sady misy mpangalatra mamamy trano sy mangalatra, fa miary arena ho anareo any an-danitra izay tsy misy kalalao na arafesina manimba sady tsy misy mpangalatra manamy trano na mangalatra. Koritiana 5:5-7. Raha amin'izao fiainana izao ihany no anatenantsika an Kristy dia mahatra indrindra isika noho ny olona rehetra. Fa ilay fiainana ny an-danitra no tena zava-dehibe. Zany hoe raha adika izany dia izao hoe ny fotoana lanitsika amin'ny fanompona an'Andriamanitra zany tena zava-dehibe. Izay ny tena zava-dehibe. Satria mbola isy ilay fiainana mandrakizay izay omanin'Andriamanitra sika. Mbola isy ilay fiainana mandrakizay izay omanin'Andriamanitra sika. Ary rehefa miaina ao anatin'izany fiainana izay mampatahotra sy feno tsy fahasalamana, feno aia sy ohatr'izany isika, dia hozy izy Jesosy, hozy izy Andriamanitra mantsain'i Josua sy Kaleba hoe aza matahotra. Aza matahotra. Ao amin'ny Timoty 2:1-7 dia misy teny toy izao hoe fa tsy nomen'Andriamanitra fanahy osa isika fa fanahy mahery sy fitiavana ary fahonona tena. Ao amin'ny Koritiana 2:9-17 miambena ianareo tomoera tsara ny finoana aoka hitomban-da mahereza. Ary io abolana 7:5 ka hatramin'ny 9 dia hozy izy hoe matokian Jehovah amin'ny fonao rehetra fa aza miankina amin'ny fahalalanao, maneke azy amin'ny alehanao rehetra fa izy andamina ny lalanao. Fa izy andamina ny lalanao. Ry havana, ndeha apetrakitsika eo ampelantanan'Andriamanitra ny fiainantsika, ny hoavintsika, ny ampitsitsika, fa izy rery ihany no mahafantatra an'izany. Ndeha apetraka eo amin'Andriamanitra ny fanahintsika rehetra. Ahoana indray re zao ny andoavana ny ekolazin'ny ny ankizy? Ahoana indray re zao ny zao? Andeha apetraka eo amin'Andriamanitra izany fanahiana rehetra izany. Fa izy no andamina ny fiainantsika. Izy no andamina ny lalantsika. Ary manomboka androany ny fakapanahy raha sendra mandalondalo dia andosirona roasy izany. Ny fiainana
dia tena mandalo dia mandalo. Vao tsy ela akory tsika nanao fety janvier, zao efa inona sahady? Décembre. Efa tapitra sahady ny taona, miazakazaka izany fotoana izany. Ny faniriako dia mba hiazakazaka ihany koa tsika ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Ary mba tsy hokanosa isika fa hampiasa ilay herim-po, hampiasa ilay courage ao anatintsika mba tonga tsika ho vetivety dia tonga ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Raha vao tsy vitatsika ny fanaparitahana ity afatra ity dia mbola hoely Jesosy ny tonga ka manasa anao mba hiaraka anao izany asa fitoriana izany, satria izany no tena takian'Andriamanitra isika. Izany no tena takian'Andriamanitra. Ny arena ozy izy dia mora loha ihany izany. Ary raha malala, raha antsika mahafantatra izany fa nanana firy miliara ary izy tsy afaka noentiny any am-pasana izany. Fa ny fiainana mandrakizay kosa nefa dia vahaolana anankiray lehibe izay homanin'Andriamanitra antsika. Tiako raha ianao izao no anisany andray anjara amin'izany fiainana mandrakizay. Tiako raha izaho no anisany mba mandray anjara amin'izany fiainana mandrakizay. Tiako raha isika rehetra izao no hiaraka andray anjara amin'izany fiainana mandrakizay izany. Ka hifampitantana isika hoe indreto izahay sy ireo zaza izay nomenao anay. Amen. Amen. Eto am-pamaranana dia ataontsika ny hira raha reny feno Jesosy ty. Ataontsika eo am-pipetrarana ihany fa sady mivavaka isika no mihira izany. Manasa ireo mpihira mba hira ety, hira vavaka izy ty. Eno ny antsony Jesosy amin'ity maraina ity, ny amin'ny fanovozana indray ny aim-panahintsika, ary ihany koa ny fampiasana ireo herim-po izay ananantsika mba hoentina hanompoana an'Andriamanitra izany. Share ni feni Jesotia miantsue o aizamuyana ripanu taveri mamalia fandronde si famonjena voavoatra katolotra anio nefa tsy terena fidiona ka Kristy katulucha anio nefa tsy terena fidiona ka Kristy remekena bulare ka nefa
monzena vuavuaja katuluja ani nefatitena fidiuna ka Kristi iaraka hitsangana itsika ivavana. Andriamanitra tompo ty anay io, renay teo ny antsonao, renay teo ny feonao izay nanome anay ny herim-po ary tao ihany koa ny finoana. Ray malalo, taio ny herim-po kely anananay ary aza vela ho very fa aoka ianao tompo no anome hery manokana izany herim-po kely anananay izany. Raha io manoloana ny fakapanahy izay asesiky Satana, tehirizo mahatoky ianao izay. Raiso ny tsotrano. Fa tsy nomen'Andriamanitra fanahy osa isika, fa fanahy mahery sy fitiavana ary fahononan-tena. Miambena ianareo, tomoera tsara amin'ny finoana, aoka hitomban-dahy mahereza. Matokian Jehova amin'ny fonao rehetra, fa aza miankina amin'ny fahalalanao, maneke azy amin'ny alehanao rehetra, fa izy andamina ny lalanao. Mandehana amin'ny fiadanana. Amen. 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 Isaorantsika Andriamanitra fa nomeny antsika izany teny izany androany ary inoko fa nandray hery avy amin'Andriamanitra isika izay ahafahantsika indray mandeha amin'ity herinandro vaovao izay omeny antsika ity. Afaka alefanao ve ny annonce mbola? Tu vas faire aussi une annonce? Ah oui, je commence. Donc juste une annonce par rapport à la semaine prochaine. Donc c'est la journée de la jeunesse. Comme vous voyez, il y a tous les